miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy lay tompon'izao rehetra izao. Fomba tsotra hamantarana ny fiangonana mampiome. Izay indray ry havana ny lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Ataoko fa azonao no tiako ambara amin'ilay hoe fiangonana mampiome. Tsy hoe mahafaly no tiana lazaina amin'izany fa ireo ilay fiangonana izay tena hoe ratsy. Izay mitondra ny olona ho any amin'ny fahaverezana mihitsy. Ireo ilay fiangonana izay mivohy fampianaran-diso ary ny fanahin'i Kristy sandoka mihitsy no miasa ao anatin'izany fiangonana izany. Nefa ireo fiangonana ireo dia milaza ny tenan'io kristianina, mampiasa ny baiboly, miantso an'i Jesosy Kristy sy ny toy izany, nefa dia tena fiangonana mampiome mihitsy. Ary raha mijery any amin'ny Jaona voalohany toko faharoa andiny fahavalo ambin'ny folo dia nanambary Jaona manao hoe rankizy, izao no ora farany, ary tahaka ny efa renareo fa ho avy ny antikristy sady maro no antikristy efa tonga sahady, koa izany no ahafantarantsika fa izao no ora farany. Efa maro sahady ozy ny antikristy izay efa tonga, nefa dia efa 2 taona lasa anie izany resaka izany. Maika fa amin'izao andro iainantsika izao 2 taona ty aoriana, andro farany izao ry havana. Tsy gaga mihitsy tsika raha miparitaka be ireo karazana fiangonana izay ambarako hoe fiangonana mampiome, sekta mihitsy no azo ilazana azy. Ary anio dia te hitondra fampahafantarana ho antsika ireo fomba tsotsotra ahafahantsika mamantatra hoe iza moa ireo fiangonana ireo. Misy teboka 7 reto izay ambarako, raha vao ny ray amin'ireto fotsiny no hitanao ao anatin'ilay fiangonana dia miteny aminao avy hatrany mialao fa fiangonana mampiome io, very ao ny fanahinao. Voalohany izany dia ny hoe raha vao ny fiangonana no tsy mino ny trinité dia ialao avy hatrany fa mampiome. Zay aloha ny voalohany indrindra. Izany trinité izany dia ny finoantsika fa misy Andriamanitra ray, Andriamanitra zanaka, Andriamanitra fanahy masina, Andriamanitra telo izay iray ihany ireo. Ary io Andriamanitra ray io no naniraka ny zanaka. Dia io Andriamanitra zanaka io ilay maty teo ambony hazo fijaliana Jesosy Kristy izay nilaza manao hoe ray eo nahoana ny dia mahafoy ahy ianao. Raha ohatra ka hoe Jesosy Kristy ihany zany ninondry zareo fa tsisy an'izany hoe ray sy zanaka zany fa anarana entina fotsiny dia zavatra tena mampiome be anie zany le tenin'i Jesosy Kristy hoe ray eo nahoana ny dia mahafoy ahy ianao e. Fa tena misy le ray dia misy ilay zanaka ary misy koa ilay fanahy masina. Io ilay fanahy masina io ilay nirahan'i Jesosy Kristy izay fanahy manatanteraka manohy ny asa mpamonjena izay nataon'i Kristy tonga tamin'ny andro Pentekosta miasa amin'izao vanim-potoana iainantsika izao indray. Ka izay zavatra izay dia zava-dehibe amin'ny finoantsika. Ka raha misy olona zany miteny tsisy an'izany fanahy masina izany, Jesosy Kristy ihany no Andriamanitra ray sy ny toy izany dia ny dikan'izay manohitra ny fanahy masina izy zany, manohatra ny asan'ny fanahy masina izy zany ny dikany. Ka rehefa manohatra ny fanahy masina dia ozy ny tenin'i Jesosy Kristy manao hoe izay manohatra ny fanahy masina ozy izy, izay miteny ratsy ny fanahy masina dia tsy mahazo famelan-keloka mandrakizay. Zay zany ny dikany. Dikan'izay tsy voavonjy mihitsy izy raha vao tsy mino ny ray zanaka fanahy masina. Ka izay no mitingana amin'ny teny hoe mialao avy hatrany ao anatin'izany fiangonana izany ianao. Ny faharoa dia raha vao miteny izy hoe ny azy ihany ny marina, diso daholo ny fiangonana rehetra manerana an'izao tontolo izao. Dia mahagaga misy fiangonana ao Madagasikara dia mahasamy teny an'izany. Fiangonana vao niorina tamin'ny 20 taona lasa, tamin'ny 30 taona lasa, dia communauté kely io ianao dia milaza ianao hoe diso daholo zany. Izany hoe tsisy voavonjy mihitsy zany ny Amerikana, ny Sinoa, ny Européana, ny Breziliana, ny sy ny toy izany tsisy voavonjy mihitsy fa ry zareo ihany. Reo olona vitsikely ireo zany hoe vao tamin'ny 30 taona zany lasa zany vao nisy olona voavonjy satria vao tamin'izay vao nisy io fiangonana zareo io. Zay zany vao nisy voavonjy dia zany dia misy mino, zany dia misy manaiky. Rehefa tsy mino izy ny fiombonan'ny olona masina, ny fisian'ny fiangonana masina manerana an'izao tontolo izao, naiza eran'izao tontolo izao dia misy anodia tanan'i Kristy io daholo satria efa nambarany manao hoe azo hery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina aminareo ho vavolombeloko ianareo Jerosalema, Jodia, Samaria hatrany aparany tany. Ary efa niparitaka ny filazantsara, efa tonga amin'ny toerana maro. Dikan'izay misy olombonjena be dia be eran'izao tontolo izao fa tsy hoe ao amin'ny zareo ihany. Dia fiangonana vaovao io dia ao amin'io ihany no misy n'izany hoe olona marina sy io voavonjy izany. Dia efa tonga dia efa mahasamy teny koa tsika hoe izany ilay sekta, izany ilay fiangonana mampiome. Ny fahatelo dia raha vao miteny izy hoe manomboka eto aminay,
manomboka eto aminay amin'izay zay indray zany no olona voafidy asa mety hoe manomboka eto aminay eto aparafaravola mihitsy manomboka aminay eto itosy mihitsy dia eto aminay indray io ohatran'le tamin'ny andron'i Jesosy Kristy mihitsy zany nanomboka tao Jerosalema dia Jesosy Kristy nanomboka azy dia iny no miparitaka erak'izao tontolo zao dia ohatr'izay mihitsy ny azy hoe manomboka eo amin'zareo le izy dia miparitaka dia izay ny tanjo ny anaparitaka ny oran'izao tontolo zao. Jesosy Kristy ihany nahavita an'izany, izy ihany ny révolutionnaire du monde, izy ihany nahavita nanovan'izao tontolo zao fa tsy ianao mihitsy ny ndeha hanovan'izao tontolo zao. Ny commune misy ianao angamba no azonao anaovana an'izany na hoe ny fokontany na ny district misy ianao nanomboka teto aminay ny fivavahana teto amin'ity district fa raha izao tontolo zao dia tena miteny aminao fa Jesosy Kristy ihany nahavita an'izany ka raha mihevitra ny tenanao tahaka ny Kristy ianao dia antikristy ianao zany izay. Mampitovy ny tenanao amin'ny Kristy ianao hoe mahavita manovan'izao tontolo zao tsy efa antikrista ve zany? Tsisy an'izany ry havana. Ny filazany tsara dia efa nambarako teo. Asan'ny apôstôly toko voalohany 15 le nambarako teo hoe manomboka ao Jerosalema dia avy eo a Jodia dia Samaria dia hatrany am-parantany. Vokatry ny fitoriana filazany tsara nataon'ny Eoropeanina nahatonga ny malagasy ny vavaka. Vokatry le tenin'i Jesosy Kristy zany hoe hatrany am-parantany niparitaka ny filazany tsara. Ka tsy ianao aty aoriana indray no ilaza manao hoe eto amin'ny indray no hanomboka io fa tsisy an'izany mihitsy. Mba aoka antsika ho tonga saina fa ndraindray dia mora voafitaka loatra dia nizaniza mitonona hoe eto aminay indray dia iny tokoa fa dia hoe eto tokoa zany ny hanomboka le izy. Reraka ao ianao hiazakazaka ao fa tsy ahavita namparitaka ny oran'izao tontolo zao zany ianao fa ny fivavahana izay natomboko Jesosy Kristy ihany no afaka hiparitaka manerana an'izao tontolo zao. Ny faefatra dia raha vao miteny koa izy hoe Kristy hafa mihitsy ny anay. Hafa mihitsy ny Jesosy Kristy anay. Amin'izay fotoana izay koa anao fa mitandrina zany hoe miteny mihitsy zany hoe tsy mitovy amin'io Jesosy Kristy an'io pasteur tahiny io ny anay tsy mitovy amin'ny Jesosy Kristy an'ireo fiangonana rehetrarehetra erak'izao tontolo zao ireo ny anay fa hafa mihitsy ny Jesosy Kristy anay. Kristy hafa mihitsy zany ny azy ny dikany. Ny azy zany ny Kristy original fa ny sisa dia Kristy sandoka daholo. Dia mety milaza izy hoe ny anay ny Kristy anay dia Kristy maty tamin'izao nitsangana tamin'izao. Kristy avy any Chine, Kristy avy any Amerika. Be dia be ny fiangonana mitonona ohatran'izany. Ary mety hiteny mihitsy izy hoe ny anay ny Jesosy Kristy anay dia ohatr'izao ny anarany fa tsy mitovy amin'ny anareo rehetrarehetra amin'ny teny Hebreo dia zao reo rehetrarehetra dia Kristy satana daholo, satanika daholo reo Kristy tononondry zareo fa le ohatran'izao ihany izy. Rehefa miteny izay izy dia mandany asan'i Jesosy Kristy amin'ny olona rehetra manerana an'izao tontolo izao izy. Fanahy antikristy zany ry havana fa mitandremintsika. Fanahy antikristy zany. Rehefa manohatra ny Kristy ianao dia antikrista zany ny dikany. Ny fahadimy dia raha vao miteny izy tsy mahazo miditra am-piangonan'olona mihitsy. Tsy miditra am-piangonan'olona mihitsy. Zany ny foto-kevitra volena ao anatin'ilay fiangonana dia raha ohatra ianao ka manana havana tratra n'ireny sekta ireny mampalahelo indraindray dia fahafatesan'ny ray aman-dreny zao dia tsy miditra am-piangonana izy. Mariazy asaina izy tsy miditra am-piangonana izy fa dia miandry any amin'ny hôtely fotsiny izy. Tsy mety miditra am-piangonan'olona mihitsy satria volena ny anatin'ilay fiangonana hoe tsy izy daholo ny fiangonana rehetrarehetra manerana an'izao tontolo zao. Tsy mahazo miditra any nefa izy dia tena fomba entina hitenenana mihitsy hoe tsy mahazo mihaino fampianarana hafa sao dia resy lahatra aminareo dia baniena fotsiny le olona hoe tsy mahazo miditra ao anatin'ny fiangonan'olona dia aratsiana amin'izay le fiangonana. Aratsiana amin'izay hoe zao. Ary ndraindray raha misy olona miteny mihitsy hoe tamin'ny kristianina voalohany jerevy tsara amin'ny baiboly fa tsy tanana fiangonana zany izy. Tsisy trano fiangonana zany mihitsy ny tamin'ny kristianina voalohany. Dia aoka aloha ry havana zava tsara fa ny antony nahatonga ny fiangonana voalohany tsisy trano dia satria voalohany aloha nenjehana ry zareo. Nenjehana izy tamin'izany fotoana zany na ny toerana hipetrahany ivavahana raha tsy misy fa dia miafinafiny risetsy izy ka ahoana nisy trano hatsangany amin'izany. Hitady ny aino vonoina amin'izany izy. Fa raha zareo ary angamba ny mahita antsika amin'izao fotoana izao dia tena mety teny mihitsy hoe sambatry nareo fa tena manana trano ahafahana tena mivavaka maraina atoandro hariva misokatra foana amin'ny andro rehetra tena sambatra nareo. Ny anay tamin'izany fotoana izany tao ohatrandro ranona fotsiny izay no mba nivavaka dia fotoana kely ihany ary miafinafina sy ny toy izany. Le tombontsoa antsika indray no lazainao fa faty antoka zany indray no dia tavinao hoe tsy asiana tsoniko.
dia efa miverina mihitsy ianao zany ianao amin'izany tsy mahalala ny tantara tsy mahay ny contexte ny soratra masina akory ary dia raha vao misy fiangonana zany hoe tsy tian'ny fiangonana izy tsy tian'ireny fiangonan'olona ray mihitsy dia tsy mahazo miditra amin'ny fiangonan'olona mihitsy izy a dia miteny aminao fa Jesosy Kristy raha maty ho an'ny fiangonana ka raha ohatra izy ka tsy tia hiditra anatin'ny fiangonana tsy tia hiditra anatina vondron'olona sy communauté an'olona mivavaka mihitsy izy a dia amin'izay fotoana izay a efa fanahin'ny antikristy a no ao anatiny mahatonga azy miteny izany fa mitandremintsika ihany ny fahenina dia izao hoe tsy maintsy mandalo atao aminay tsy maintsy miaino an'ity olona ity tsy maintsy miaino an'ity tsy maintsy ametrahanyity olona ity tanana tsy maintsy ato amin'ity fiangonana ity tsy maintsy mivavaka ato ianao zay ianao voavovonjy amin'izay fotoana izay a dia fampianaran-diso zany fa ahoana ny tsy maintsy ho ao amin'ry zareo ao ny fanahan'Andriamanitra nefa miparitaka manerina an'izao tontolo izao hoe ny asan'Andriamanitra efa tena be dia be manerina an'izao tontolo izao matetika ny olona miteny izany dia hita mihitsy hoe olona mbola tsy mivoaka amin'ny Madagasikara fa ao Madagasikara ao dia tsy mahita fa tsy Madagasikara dia ohatrany hoe Madagasikara izao tontolo izao fa vao mivoaka amin'ny Madagasikara dia hitanao fa tena kely dia kely izany Madagasikara zany ho hitanao fa kely dia kely izany Madagasikara zany ary fahadalàna mihitsy no miteny hoe tsy maintsy mandalo eto ianao no ozy ilay mpampianatra anay izay hoe tao ambany tetezany be kiraro ianao izy no nandray an'i Jesosy dia ahoana no ilazana hoe tsy maintsy mandalo ambany tetezany be kiraro daholo ny olona vao mandray an'i Jesosy dia tena zany mihitsy hoe ianao no nametrahany olona tanana dia nahita ny famonjena fa tsy voatery tsy maintsy ametrahany olona tanana daholo ny olona raha izany dia lasa anara-piangonana zany no amonjena hoe tsy maintsy ity fiangonana ity no azahoana famonjena tsy misy anara-piangonana zany fa rehefa mino an'i Jesosy Kristy ianao na iza na iza dia voavonjy ianao fa izay mino an'i Jesosy Kristy dia izay no atao hoe zanak'Andriamanitra ary ny manaraka dia izao raha ohatra izy ka milaza aminao hoe efa tonga Jesosy Kristy efa tonga Kristy dia mety hanondro olona mihitsy hoe ity ilay Kristy iry ilay Kristy efa tonga any hoany izy fa afenimpenina ny sasany tena miseoseo be mihitsy dia manao an'ity karazana fihetsiketsehana tena mampime mihitsy izy rehefa sady mampalahelo mampime hoe inona ary reto ataon'reto olona reto dia misy manaraka foana ihany nefa dia Jesosy Kristy mihitsy ao matodoko 720 no miteny hoe tandremo sao dia isy teny aminareo hoe ry Kristy avy izy atsisy tanteraka mihitsy ilay voalazan'i Jesosy Kristy tanteraka an'ilay izy nefa dia misy manaraka dia izany mahatonga ana miteny amin'ity an'ity hoe mitandrema ry havana mitandrema fa izany no atao hoe sekta izany no atao hoe fiangonana mampime miala avy hatrany ianao amin'ireny fiangonana ireny ary ny anankiray fahavalo dia izao raha ohatra izy ka tsy mampiasa n'ity baiboly ity na ihany koa hoe ny testamenta vaovao tsy raisiny fa ny testamenta taloha ihany na hoe zavatra toy izany hoe tsy raisiny zany ny baiboly ray manontolo fa misy apahany ihany ny raisiny amin'izay fotoana izay koa dia fa sekta izy tadio tsara fa tombony ho antsika io baiboly io misy foana manko ilay averiko ihany ilay tehiteny hoe miverina amin'ny fiangonana voalohany ny fiangonana voalohany ry pastera tsisy an'izany fiangonana voalohany tsisy an'io baiboly io zany fa ny fiangonana voalohany mivavaka fotsiny izy dia mino an'i Jesosy fotsiny izy dia ny fanahy masina miasa tao anatiny dia averiko aminao ihany ilay contexte ny fiangonana voalohany raha mbola tsy fantatrao fa tamin'izany andro ny fiangonana voalohany zany dia nisy taratasy izay nisoratan'ny apôstôly ho an'ny fiangonana dia ireo taratasy eo ampelantanantsika ireo ny olona tamin'izany fotoana izany rehefa mahazo an'ilay taratasy dia kopiena ilay izy hoe mba aminao vidikany amin'iny dia mahazo an'ilay silaka taratasy antsony hoe manuscrite izy angamba mety hoe apahany kely tamin'ny filazany tsara izay nisoratan'ny Matio ny voarayany dia ino mba niraisiny dia ino ny soratra masina mba nivakiny fa itsika amin'izao fotoana izao nomena tombony isika na tambatra daholo ilay manuscrite rehetra dia tonga dia nomena eo ampelantanantsika dia itsika ndrevy nilaza hoe maty antoka dia itsika ndrevy nilaza hoe aleo raha miverina amin'ilay tsisy baiboly mihitsy nefa ny olona tamin'izany fotoana izany tarangamba raha mahita an'izao baiboly eo ampelantanantsika izao dia tena miteny hoe sambatra nareo fa raha mba fantatrareo mantsy ny zavatra nataonay vao nahazo ampahatsoratra masina kely ohatran'izao teo ampelantananay zahay nareo mahazo an'izy rehetrarehetra eo ampelantananareo amin'izao fotoana izao dia ianao ve dia mieritreritra an'izany hoe faty antoka tsy fahaizana tantara tsy fahaizana ny soratra masina dia mampalahelo ny baiboly ray manontolo dia raisintsika daholo ary io baiboly io tsisy azo ajanony tsisy azo anampino fa io ihany tsisy raha vao misy manampinampy ny baiboly koa dia efa miala avy hatrany hoe tia koa ny anay soratra masina koa izay ambaran'ity olona ity dia tsy azo hidivirana koa fa ohatrany hoe tenin'Andriamanitra tsy azo hidivirana mihitsy izay ambaran'ny olona tonga dia miala avy hatrany fa izany koa natao hoe fiangonana mampime
ny farany a raha vao tsy mino ny elo sy ny fiainana mandrakizay zany hoe eto ambonin'ny tany any ny fiainana mandrakizay tsisy akory zany elo zany ny toy izany a Jesosy Kristy mihitsy ny efa niteny hoe matahora zay mahay manaro ny fanahanao any amin'ny elo izy mihitsy no niteny hoe andeha anamboatra fitoerana ho anareo any amin'izay toerako no misy anareo dia ho avy indray ka handray anareo ho any amiko izy izy ao an-tranony raiky izy misy fitoerana maro lanitra ane zany fiainana orina ny fahafatesana ane zany ny tena izy hoe anio ny onanao amiko any paradisa dia ianao hoe dia tena rehefa maty ny olona dia tsisy paradisa sy lanitra zany fa eto ambonin'ny tany any ny fiainana mandrakizay dia efa miteny aminao ary avana fa tsy izy zany ireo zany farafakeliny no fomba ahafantarana hoe ity fiangonana ity tena fiangonana mampime ialao avy hatrany ravana fa rehefa tena tratra n'io fampianaran-diso n'io fiangonana io mahampalahelo mihitsy tena mahampalahelo ary ianao ray aman-dreny ampianaro ny zanakao izao zavatra resahako zao dia ampianaro ny zanakao enoy ao atokantranonareo zao video zao miara-miaino mihitsy ianareo fa raha tsy zany dia ho avy aminao hoe tonga ny anatin'io fiangonana io zanakao dia ho avy amin'izay izy raha hoe za tsy mankalaza krismasy za tsy mankalaza anniversaire za tsy miditra fiangonanareo ntsony za tsy azo anaovana an'izao ntsony za tsy eo anao voatorakovitra dia hoe pastera ahoana nataonay fa ny zanako efa tara loatra ianao tsy naintaiza azy ianao tsy nampianatra azy efa tara loatra dia ny mbola izao dia efa zao ianao dia efa ampianaro azy ny tokony ho fantany hoe reto avy ny fiangonana tsy mety amintsika ka raha misy olona mitotoananao ametrao aminazy daholo reo fanontanianareo nareo ve aloha mino trinité ny faharoa nareo ve aloha manaiky fa tsy nareo ihany ny marina ary ny fahatelo nareo ve mino fa misy tsy manomboka ao aminareo ny filazantsara na hoe nareo ny peuple élu fa ny olona rehetrarehetra dia any amin'izao tontolo zany efa misy voavonjy daholo ihany dia anontany koa izy manao hoe ny kristianareo ve ny kristy mitovy amin'ny kristy le avy any Nazareta ilay ambaran'ireo olona rehetrarehetra manerana an'izao tontolo zao reo sa hafa mihitsy dia anontany io izy manao hoe nareo ve mahazo miditra am-piangonan'ny olona dia anontany io izy manao hoe ianareo ve mino fa na tsy mihaino ny toriteninareo na tsy mandalo anatin'ny fiangonanareo aza ny olona dia mety ho voavonjy dia anontany io izy manao hoe nareo ve mino fa mbola tsy tonga Jesosy Kristy amin'izao fotoana izao dia anontany io koa manao hoe ianareo ve mino fa ny baiboly ray manontolo irery ihany no ampiasaina hanovozana finoana sy fahalalana an'Andriamanitra ary farany nareo ve mino fa misy ny fiainana mandrakizay na ny elo raha vao misy ray amin'ireo fotsiny valiany hoe tsy tonga dia teneniko hoe za koa tsy hanaraka ny fiangonanareo hoe tsy ho any aminareo ireo fiangonana be dia be efa misy amin'izao fotoana izao ireo raha hoe tsisy mahavovonjy anao mihitsy anao dia efa tsy voavonjitsony anao zan'izay ny dikany aza miandry fiangonana vaovao mbola roviana ao andrasan'izany fa efa namonjy ny olona maro Andriamanitra ary tsy hanara-piangonana mihitsy ny ahavovonjy antsika fa ny finoanao an'i Jesosy Kristy irery ihany no ahazahoanao ny famonjena anio ary havana dia te hitarika antsika amin'izany mitandremy andro farany izao ry havana miparitaka be mihitsy ny fivavahana tsy izy amin'izao fotoana izao miparitaka be mihitsy ny fivavahana amin'izao fotoana izao ary sady lasa business le izy no fampahantrana ny olona le izy no famitehana fanahan'olona le izy dia ny fanjakana raha teo koa moa tsy mba manisy restriction mihitsy tsy mba manisy discipline na fitsipika mihitsy fa dia mahazo manangana daholo na misy olona raha hoe za hanangana fiangonana ka ato amiko mivavaka amin'ny lika daholo tsika rehetrarehetra dia tsy manakana an'izany ny fanjakana tsy miraraha an'izany ny fanjakana tsy mampiainteresi an'ny fanjakana izany ary zany ny tena zavatra mampalahelo very ny malagasy maro voafitaka miditra ao Madagasikara atao zao karazana fampianarana rehetrarehetrarehetrarehetra fa dia maheretsika kristianina averika ny tany mafy izay anananao mba tsy hisy aka ny satroboninahitra dia miorena tsara aza miova fa ny tsika Jesosy Kristy irery ihany maty teo ambony azy fijaliana izy mba hitondra ny fahotanao rehefa mino an'izay ianao dia eo ny eo dia tonga zanak'Andriamanitra na sinoa na gasy na iza na iza misy ianao rehefa mino ny avitra nataon'i Kristy teo ambony azy fijaliana ianao dia zanak'Andriamanitra ianao vahoaka an'Andriamanitra ianao fiangonan'Andriamanitra ianao masina izany fiangonana izany dia izay no atao hoe kristianina ho an'Andriamanitra ny voninahitra amen.